fahinelabe iantomboan'zao sikizao de iatamaseve sambatra be fanomeny Jehova edena zay tsara sy meva kilinajo lise fanorevireventy satana ilay vehivavy lay voankazo voarara lasa ozona hoasy zay taranaka ho ave raha mitatarande zay kanefa ry safa andray ainao vaovao Jehova de mani wanao marine durante Elise veono voluina tela lizzale ma amunzi di luna si fana in se bella rete totale rai sono suava fitia Amboni la vita lote, timis, afunyo tanyana.
Mandeha tombontsika amin'ny hira firenena malagasy izao lalao panjakana izao. Hymne national malagasy. Rendrimanitra andehanana ranay eo, tsy manana amin'ny androany ianao, tsy manana amin'ny hafarana, mahefa ny zavatra rehetra sy mandrakizay. Loharano impiran'ny fiainana ianao na ara-nofo na ara-banà, ka iorina amin'ny fahasoavanao sy ny fiadananao. Ho an'ireo mpiara-miasa amin'ny filoha isan'ambaratonga sy ny vahoaka malagasy Monsieur le Président de la République, Madame la Première Dame, distingués invités, Excellences, honorable assistance, qu'il me soit permis, en ma qualité de doyen du corps diplomatique et consulaire, de vous présenter ainsi qu'au peuple malagasy des vœux de prospérité, de bonheur, de réussite et de bonne santé pour cette année 2015, qui, nous l'espérons tous, sera l'année qui aura définitivement tourné la page aux crises régulières qui secouent la grande île depuis fort longtemps.
l'année 2014 aura permis la tenue d'élections présidentielles et législatives dont les résultats ont été reconnus par toutes les parties prenantes malagasy et par l'ensemble de la communauté internationale. Monsieur le Président, la communauté internationale s'est félicitée de l'évolution encourageante de la situation politique à Madagascar et a exprimé sa satisfaction suite à la nomination le 11 avril d'un nouveau Premier ministre et d'un nouveau gouvernement qui a ouvert la voie à la normalisation totale des relations avec les acteurs internationaux et à la reprise complète de la coopération au développement. Filohan'ny Republikan'i Madagasikara sy Ramatoa Voangy Rajaonarimampianina. Andriamatoa isan'ny filoham-pirenena teo aloha sy Ramatoa isan'ny andefimandrinareo. Andriamatoa isan'ny sy Ramatoa isan'ny filohan'androm-panjakana eto amin'ny Republikan'i Madagasikara sy ireo mpikambana ao aminy ary ianareo andefimandriny avy. Ramatoa sy Andriamatoa isan'ny namana mpiara-mikambana ao amin'ny biro maharitsy ny antemera-pirenena ary ianareo solombavambahoaka namana. Excellences, Monsieur le doyen du corps diplomatique, Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs de mission et autres membres des missions diplomatiques et consulaires. Ianareo manakaja civil sy miaramila ary ianareo mpanao gazety. Andriamatoa filoha, fotoana fanararoatra zao amin'ny anarana vahoaka malagasy manontolo amin'ny mahafilohan'ny anteny miaram-pirenena ny telo izay solombavambahoaka raha teo ny maneho fisaorana anao amin'ny ezaka rehetra izay nataonao nandritra izay herintaona izay efa manomboka hitamboka-tsoa tato ato. Asa maro no efa tanteraka araka ny kabary firaren-tsoa ho an'ny vahoaka malagasy izay nataonao tamin'ny farantaona 2024 vao nivalina io. Miarahaba anareo ihany koa zahay mahatratra zao taona vaovao zao. Tolorana ny arahaba ankafaliana toy izany koa sika rehetra manatrika hitona sy ny vahoaka malagasy any amin'ny isa-tokantrano any. Toy voangy mitobolamena ny arahaba sy ny firaren-tsoa ka raha misaraka tsy ampy horady. Koa tovanako amin'ny firaren-tsoa mahatretrika ny fiarabanana natao teo. Ny hanananao fahasalamana tomombana lavitra ny rofy, ny hanananao saina matsilo sy feno fahendrena hatrany ahaiza mandanja ny atao sy hitsinjo ny lalam-podiavina ason'ny firenena sy ny vahoaka malagasy, ny hanananao mandrakariva ny fanahy toeran'ny rano sy andren'ny hitsiny mandala ny fihavanana mahamalagasy atsika eo ambany fahasoavan'Andriamanitra. Izany tany isaina izany Andriamatoa filoha no firaren-tsoa tonononay aminao. Ny olona no mameno ny lakana ary kibo maro no mila ny vokatra ka mila nao toto matsara sy havita ara-potoana ny asa tany tsy azo tsampina tsy ho voafitaky ny andro lava. Bonne heureuse année à tous. Andriamatoa filohan'ny Republika sy Ramatoa Voangy Rajaonarimampianina. Ramatoa sy Andriamatoa isan'ny lehiben'ny androm-panjakana, Andriamatoa isan'ny filoham-pirenena sy filoham-panjakana teo aloha. Ramatoa sy Andriamatoa isan'ny mpikambana ao amin'ny gouvernemanta, Ramatoa sy Andriamatoa isan'ny solombavambahoaka, Ramatoa sy Andriamatoa isan'ny lehiben'ny androm-panjakana teo aloha. Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs les consuls et les représentants résidents des organisations internationales, Mesdames et Messieurs les hauts responsables civils et militaires en vos rangs et grades respectifs, ianareo ray aman-dreny ampanasy ara-drazana, ianareo solon-tenan'antoko politika, sehatra tsy miankina, fiaraha-mony-pirenena, Mesdames et Messieurs les journalistes, honorables invités, Tompla Stompoba.
Ny araba atontran'ohatra matoa filoha amin'ny anarako manokany sy le ankohonako amin'ny anaran'ireo mpikambana navavina la ato amin'ny gouvernementa. Ny araba toa andro masoandro satria tokoa masoandro fiery-vaovao ny Madagasikara tsy vakivolo ianao. Ka mizara ny tara-pahazavana amin'ny isam-baravarana amin'ny marainy loataona ary mandoko ny faravodilanitra amin'ilay takariva mahatsara vahiny. Ry vahoaka malagasy mpitandraza, honorables invités, mesdames et messieurs, tompoko lahy sy tompoko vavy, tsara fiofaofa ony naravinalany alatsinanana midorobokalokaloka ny ravitapiany mamy fa mikopakopakaravona kosa miala maitso mavany avoloha. Tsotra ny antony satria tonga havana ka mitsojivo-karavona vangitsakaiza ka miofaofa mpifaleny. Tsy afanjany fona ankehitriny tompokilasy tompoko vavy mahitanareo voromavo mampifalena etony noho izao asaramanitra izao. Movatsy toy ny fodilama mangy railove, ny mpamangy misiontsioka ary ny vangina velikely. Tonga ty ny fotoana fampiarabatsika tratry ny asaramanitra. Ianareo vahoaka malagasy tsy vakivolo no itodiako manokana amin'izany vaninandro lehibe izany. Soatavana malagasy ny firalitsoa sy fangatahana fiten'Andriamanitra no natratrarantsika ny taona vaovao 2024 sy ny soranazy noho ny natafitana salama sy tomady ny taona teo aloha ka hiampitatsika amin'izao taona vaovao izao. Ampifaliana no hitsidianay ny isa tokantrano iarabanay sy rarinay ny soa sy ny tsara indrindra ohana retsiray avy manerana any Madagasikara. Atolotra ny vady amin'ny fanomezam-boninahitra omenareo tonga marobe manatrika izao fotoana androany izao. Ianareo izay misolo tena ny malagasy manerana ny lafivalonyosy makasitraka sy makatenda toko. Azo tena fa tafapetraka izao ny rafitra rehetra afahantsika ny roso amin'ny asa lehibe ho fampandrosoana ny firenena. Ny taona 2024 dia ho taona zina ho an'ny asa ho fampandrosoana ny firenena. Fampiavana firenena zay nofiditsika ary narosinay dia manampy atsika amin'ny lafo maro eo amin'izany fiainam-pirenena izany. Tsy ekeny vahoaka malagasy mitsony ny fanakorontanana sy ny fampizarazarana ny malagasy ary ny fitondrana dia efa mandraina raiky amin'ny fipetra rehetra mba hiarovana ny filaminana sy ny fandrimpahalemana eto amin'ny tany sy ny firenena. Ny fitokisan'ireo mpamatsy vola ny fiatoboan'ny asa vavety volazan'ireo matory Premier Ministre teo eo amin'ny angovo azo avozina eo ihany koa ny lalana sy ny fotodrafitrasa maro samihafa. 10 taona mahery zao no niantsoroantsika ilay falevatena zay ny matimatesan'ireo efa lasa korazana talohantsika. 10 taona mahery isika no nihira ny fitiavan-tanindrazana ny talao tamin'Andriamanitra mba hiavana sy ho finaritra ho sambatra tokoa hira-pirenentsika vao norenesitsika sy novetesitsika teo izany. Raha malagasy mpiray tanindrazana mametraka fanontaniana isika aizao aiza sika zany 10 taona teo arivo miadana ve finaritra ve sambatra ve. Ankehitriny dia ampanetretena no ilazana fa isaky ny manisa malagasy 10 isika
dia ny fito amin'izany miaina anaty fahasahirana avokoa. Tsy mizakapory ny farafahakeliny amin'ny zon'olom-pirenena na fonenan'izany na fiahiana ara-pahasalamana na fianarana ho an'ny ankizy. Hasarana ny tontolon'ny asam-panjakana sy ny mpiasam-panjakana tafiditra ao anatin'izany ny fanamboarana trano fonenana ho an'ny mpiasam-panjakana tomplasy fofary. Amin'ny izay tsy fambolonantsika loatra ireo ray aman-dreny teo fa rehefa manana tsara takofana izay fanadihadiana ataontsika dia heverina fa ampy ka dia tsy fambolonao sika fa hiezaka manalalaka ny toerana misy ireo ray aman-dreny ireo fa toerana foana ho amin'ny sakafo. Tena firenena ho antsika ny amin'ny fahazotomana ny amin'ny firalitso arak'izany ny amin'izao taona vaovao zao ary tak'izany ihany koa ny fanamina anareo namana gazety ny hiezaka samy hanamanaka ny toerana misy anareo kosoa satria miosika loatra ireo ray aman-drenitsika ireo misy ray aman-dreny lehibe ao misy ny ray aman-dreny izay ny fifandaminana.
nametraka ny atao hoe haute cour de justice izay tsara ny mpitondra ara-panjakana ambony amin'izay mety tsy mety ataony amin'ny asa tokony ho tanterahany. Zay aloha tena hitako hoe zava-dehibe. Faharoa manaraka an'izay le fahasahina nanana volonté niantso an'ireo filoham-pirenena teo aloha mba hiara-isalahy ho ampandrosoana ny firenena mba tsy hisy fingapingana ara-politika intsony, mba tokony hiara-iasa mba toa afaka amiray latabatra miaraka amin'ny sakafo ny dikan'izany mpiavana mifankatia. Zay fifankatiavana zay nefany anisany fanohitra lehibe hampandrosoana ny firenena anankiray raha resaka politika ny resaka. Raha mbola te hipetraka eto izy mila te hiala ny toerana mahafinaritra be voninahitra mazava ho azy tsy misy olona hiteny hoe efa vita tony ataoko zay zavatra tena zany hoe araka ny fandehan-javatra adidiny milaza ny zava-bitany fanjarany vahoaka ny tsara hoe tena izay tokoa ve tena nisy vokatra azo tsapahitanana miatsara ve ny fiainam-bahoaka misomotra ve ny fahefam-vonana manao manokana izao aizako kosa moa milaza hoe tsisy raha tena hoe tsy nisy kosa efa tsy teo tsony izy fa misy vita fa mbola betsaka ny tokony tanterahany tena mba tsy maintsy manao kabary foana jery zay nasoavana an'ilay vahoaka zany dia miezaka zany filoham-pirenena anao zay vitany fa raha tokony izy zao tokony tsisy fisondrotan-karama zany mihitsy tamin'ny fotoana ty raha ny fahasahiranana ara-baovaka fanjakana nefa mbola navita nanao fito isan-jato ny filoham-pirenena dia niraisany koa ny fampihavanana zava-dehibe le hoe hatramin'izay zany tsy mbola nisy filoham-pirenena nanatrika atsara-manitra zay filoham-pirenena teo alohany any tamin'ity vao nisy anankiroa zany efa mariky le fisorohan'ilay fampihavanana zany ary tokony ohatra zay foana le zany nisy ataona hoe na hoe izy misy filoha mifandimby hoe koronay raha fa miala le filoha teo aloha dia tsy afaky niverina fampiarava anatrika fetim-pirenena ty amin'ny lapa-fanjakana ity fa raha mitonga zao io vetivety dia mivaly olana ara-toe-karena amintsika tsy rehefa milamina ara-politika dia milamina ara-politika.